izay ny amin'iny vaovao iny zany fa ny social ndray kosa ny anivon'ny commune ivelandrenivohitra zazanjatony no vita didipohitra faobe atao amin'ny commune Sabotsinamena zany eto no tinambara famorana no ny tontosana noho ny fiaramiasa tamin'ny tsy miankina nentina indrindra anamavanana ny fahasahiranan'ireo mponina any amin'ity commune ity no antony anaovana izao asa social zao. Famorana faobe zany hoe maimaimpoana no mikarakarain'ny commune Sabotsinamena ho malariva atao amin'ny CSB2 ao an-toerana. Etsika fanao ny commune efa ho isa taona ny toy izao ho fitsonjovana vahoaka ary iarahany amin'ny dokotera Fidy Barniaina. Tamin'ity indray nitoraka ity dia amanjato n'ireo zazanofiraina ary nahazo vatomamy sy kilalao izy ireo noho ny fiarahamiasan'ny commune amin'ny tsy miankina. Zany fa ny asa sosiala dia natao am-bantana ny vahoaka dia anisan'ny laharam-pahamehana eto amin'ny fiambidinan'ny commune ka androany fa 30 volana May dia nahatratra 320 am'zato ny isan'ny zazalahy natao famorana faobe ala-amerikanina. Fiaramiasa tamin'ny dokotera Fidy teo Ambadimainty ary ireo lepa-matsiaraboly nanomezana kilalao, nanaovana solo sy nanaovana ihany koa fanohanana ara-tsakafo kely ho an'le ankizy izay nanaovana didivoatra faobe ka itinana sorona ny direkta eto ao alazaina ny association Pikitra ny fikambanana vehivavy avitsaina ary ny société LOI eto amin'ny commune Sabotsinamena. Hita taratra tamin'ity didipoitra faobe ity fa tena ilain'ny vahoaka tokoa ny hetsika fanampiana toy izao. Marobe tokoa ny zaza tonga ary nomba indray mandreny sy ny havana akaiky. Tsy avy amin'ny commune Sabotsinamena ihany ireo zaza nodidiana fa avy amin'ny commune hafa manodidina ihany koa. Araka ny afantarantsika zany dia misy ny lalao anatin'ny gazety izay zany ao misy hatrany ny mendrika ao anatin'ity lalao karakarain'ny gazety izay zany ity izay zany misomany tinambara ho amin'ny rampitso no entina amintsika ny fanolorana ny loka ho an'ny mendrika tao anatin'ity lalao ity fa ho amin'ny rampitso ihany koa anefa no ivoaka ny laharana vaovaon'ny gazety soa. Ny gazety soa moa zany dia hitantsika ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara efa fotoana elaela zay no nitondrana izay gazety soa tao anatin'ny gazety Midi Madagasikara izay ary ny laharana fahaenina amby 700 no aroso amintsika mpitisy mpamaky ny gazety soa ary ny toromarika ny hevitra samihafa entina hiatrehana indray ny herinandro no isan'ny mampiavaka ity gazety ity dia hatreto ihany koa ary tompoko lasitopoko vavy no anakatonana indray ny pejy ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity angasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso indray tsika mifame fotoana eto veloma tompoko. Assurance AVA tsinjorodiny zao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry narahinao teo ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro.